Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy misy olona tanteraka eto an-tany na iray aza fa samy mpanota avokoa isika rehetra. Tsy misy nataon'Andriamanitra ho ambony na ho ambany anefa, ary samy mety ho diso avokoa na iza na iza. Raha toa ary ka ny tsy fahatanterahan'ny olona iray no tsy faneraseranao amin'iny olona iny, tsy ho ela dia anirery ianao. Samy mety ho diso avokoa mantsy isika rehetra, kanefa dia betsaka lavitra kokoa ny fanehoana ny ratsy no ny fanehoana ny fitiavana eto ambonin'ity tany ity. Nefa mba azonao an-tsaina sy efa nieritreretinao ve ny fiovana lehibe iseho raha mba atakalontsika fanehoam-pitiavana ny fitsaratsarana ny hafa? Tsy noforonon'Andriamanitra hifankahala ny olombelona, ka manomboka anio ary dia andeha isika hizara fitiavana amin'ireo manodidina antsika, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tiava ny fahavalonareo ary manaova soa, dia mampisambora ka aza-kivona amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lioka 9:5-7. Aza mamaly ratsy na manao lolo-po amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izano Jehova. Levitikosy 7:7-9:20. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika Roama. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Tio
batoko tsy aleovey manapaheny mampitonikia milovely teo hitanao fa hamonjy azy irateny nata marary mandatrafo mani batoko tsy aleovey manapahery mampitonikira milovely teo hitanao fa hamonjy azy irateny nata asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. ankasitrahana trany ny fanomizanao manaraka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo ity, irariana indrindra mba hitondra soanao sy ny ankonana ny fanarahana izany. Zoanitra no manolotra izany ho anao ary ilahy kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Ankafizo ary. Manatsara ny faritriainana. Tantara ny soratan'ny Zoanitra andrenesanao any Zela sy Nartina. Firy tokony ho atao anao e? Ohatray. Aiza, reto ve? Raha maka maro dia mba ianako kely ny vidiny ka. Ao are, enao koa dia efa miady varotra loatra. Ao re ny aronao e. Tena tsara tsena mihitsy eny nareo zandrobiny. Oay, tena tsy napoziko ny fandrombahana ohatran'iny ny trondro netiko. Marina ne zany romo e. Ka sady vavety be kosany le izy no mbola velona be mipitipitika. Izany tsitsiritra ny rino sika. Dia zay tokoa angako. Ka inona ny vaovao any romoa? Salama tsara nareo. Fahariana amin'ny trondro rangahy dia fahasalamana indray no adiniko. Salama tsara daholo aloha hatreto fa dia misaotra an'Andriamanitra. Ay kosa. Fa ny sakeo mba anontaniako kely anseho dia zao. Ny mahakasika an'le fandrotsahana an'le zana-trondro fa efa vonona iny tamin'ny riompiana azy eo e. Ay, efa tafiditra zany ny rano. Le hoe herinandro alohan'ny androtsahana zana-trondro no ampidirana ny rano. Eo indrindritsika zao. Efa 2 andro sisa dia ho feno ny herinandro dia izay no nanatonako an'ny sitatia-tsenina so tara. Ay ve. Tsy satro zany fa mila fikarakarana kely fotsiny e. Ao amin'le dobo fieren'ny trondro no arotsaka ny zana-trondro. Tadidiko tsara aloha raha iny. Dia ahoana tsara moa le atao avy eo? Zao ny fandehany. Anesora setsy kelikely zany le rano amin'le fitondrana zana-trondro. Dia tapohana avy ao amin'le dobo fierena. Dia tohizana foana izay mandrapitovitovy ny hafanan'ny rano ao amin'le fitondrana zana-trondro sy ao amin'le dobo fierena. Dia rehefa mitovy dia efa mitovitovy zany dia avela hivoaka amin'any io fotsiny ny trondro dia zay.
tena tsy zavotra marina ry tia zany hoe mila fikolokoloana kely fotsiny de ho azy tia le tanimbarianay zao a mbola tsy voketsany izy eo de ahoana indray zany tsisy atahorany zany ay azo arotsaka tsara ny zanatr'ondro na de tsy mbola voaketsa aza ny tanimbary zay aneny tombotsoan'le misy dobo fiereny mazava de ahoana tsara moa zany ny isan'ny zanatr'ondro arotsaka mora tadidina ka raha fanamasahana mizezika fotsiny zany no ataony moa de 520 isaky ny tanimbary ray ara no arotsaka fa raha ohatra ka sady mampiasa zezika moa ao amin'le valanjezika zany no manisy sakafo fameniny de zanatr'ondro 50 isa isaky ny ray ara kosa no atao zany hoe raha zezika fotsiny zany no ampiasaina de 520 isaky ny ara no isan'ny zanatr'ondro zay zay fa raha zezika miampy sakafo fameno a de 50 isaky ny ara zay indrindra ary tena nao azy mihitsy ry moa zany setivena ony mahafinaritra raha reny vokatr'ondronareo reny mijerena tsy aleo atao tsara rovina indray zao sy no mivarotra trondro raha ny ety atsena aloha de amin'ny herinandro indray amin'ny tsena re tsena ihany zany sy zamaky ety zay fa raha tonga ny tanàna mpividy afaka mivarotra tena tianany ihany aka sambatra setianareo ka ho any aminareo amin'ny herinandro raha izany sady mividy trondro am'izay no mba mitsidika sady mba manararoatra mijery an'izay fanatsarana mbola tokony atao amin'le tanimbary keo koa tongava mihitsy sady efa malahelo anseny na bavonysy ao efa menimenina tsy mijanona hoe nakay zary romoa tsy hita mihitsy afareo zay setya mbola revo manatsara ny farim-piainana amin'ny fiompiana trondro atanimbary ono hoe am'izay maleo tena ara-bola toanareo zaiko de mampamanga indrindrany amin'ny herinandro zany se efa ho any any de aleo se no miresaka amin'ny vantana fa manahirana ihany le mampitafatra amin'ny anabavony sy ndraindraiky marina aloha zany izy moa efa raha malala iny fa de amin'ny herinandro zany fa aleo aloha nde fa misaotra betsaka ry setya eny ary manampy eo amin'ny fiainana tokoa ny fiompiana trondro atanimbary fa arahina tsara ny toromarika mba hahatsara mivokatra ndraindraina ho azo ampidirina herinandro milohan'ny androtsahana zanatrondro ny rano ao ny tanimbary ka zanatrondro 520 isa isaky ny tanimbary ray ara raha zezika fotsiny no atao sakafony fa raha tokosaka zezika miampy sakafo fameno de zanatrondro 50 isa isaky ny tanimbary ray ara de anjaranao misafidy izay fiompiana mety aminao fa ny tenin'ny ekipan'ny radio AWR kosa de izao manova fanandramana de mahafitabe anatsarana fiompiana sy ny fambolena efa ataonao mandrapitafa ho amanaraka indray ary radio feo ny fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana mbo faly miarahabanareo ke pastera Tifison Théophile mitoy aloha hevitsy magnaraky toy izay ahitantsika ny fiavian'i Jesosy fagnindroana
tamin'ny iny ala tambony tany etoy le nagnafatsy mpianatsyreo ity hoeke amin'ny jaona toko 740 andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatsy manao ty hoe ka malahelo ty fonareo minondra nagnahary minoahikea tragno ny babatsika ho asany mbo misy plasy maro ty aho lahatsy zay fa nilaza taminareo ao fa andeha hagnamboatsy ny hitoeranareo Allah andeha hagnamboatsy ny fitoeranareo aho asany hipoly ndraiky andrainareo hagnamiko agny ka zay toerako ro hifitarareo kea zay toerako ro hifitarareo kea zay ty hafatsy Jesosy nahoy andao mpianatsy ireo ary nisahira mpianatsy ireo tamin'izay fotoa zay mbia lahy izay mbia fiavia i Jesosy zao ka nao mpianatsy ireo laha nagnontany azy tamin'ny amin'ny Matio toko 4:7 Matio toko 4:7 andininy 3 sy ny magnaraky ary ny fitaky tantejom-bohitsy oliva teo rozy nagnontany azy mpianatsy ireo nagnontany azy mangingina mpianatsy ireo hoe lazao aminay Jesosy mbia vagny vatapera izao tontolo izao mbia gny hiavianao zao Jesosy namaly androzy nanao ty hoe tanjemanareo tsy no hamita misy hamitaka anareo Jesosy zany tsy nagnambara daty zay ho asan Jesosy amin'ny andininy 4:30 amin'ny Matio toko 4:20 zao no nataony andiny 4:30 fa am'izany andro sy ora zany ho asany tsy misy mahalala ndranganjely ny lanitsy aza ndragny zanaka sandra Jesosy vatany tsy mahay afatsy ny ray ro mahay an'izay daty sy andro sy fotoa zay Jesosy tsy nagnome hoe amlera hoy zao igny amlera hoy zao igny amin'ny andro hoy zao aho avy kanao tinameny Jesosy famantara avao lavake tsika manomboka amin'ny andininy 4 andininy 5 fa maro no avy amin'ny agnarako asan Jesosy manao zao ty hoe zaho ro Kristy izaho ro mpamenany handre filaza aly nareo hisy firenena hitsangana hamely firenena hisy fanjakana hitsanga le hialy amin'ny fanjaka hafa kia hisy mosary hisy horohorotany amin'ny tany samihafa agny sary hitra zay ho asan Jesosy tsy maintsy ho avy zay fe ka mavaka anareo tsy maintsy ho avy ny farany ho asany fe tsy nanono daty fa tsy maintsy ho avy avao raiky zany ary izay moa zany ro famaragnany kea ny tantaragny zao tontolo izao famaragny tantarany tany zay akafizitsika toy izay mamitsika toy misy le mbotama bibiky hagnamboatsy raha maro amin'ny tany toy raha toy ho rava Jesosy fanivola ho rava tany toy ka manao akory ty mombanao manao akory amdiny 770 zao nataony miomana riha fa mignora tsy ampoizinao hiaviany zanak'olona io manao akory ty mombanao nagnaraky safandrinagnahary iava sasy nagnaraky safandrinagnahary lafa ho avy any tsy somonga io rilongo tsy somonga io havako isany fa vatandraha io tsy hoe raha tsy hita maso fa ho hitantsika io ho trehantsika gea io indroy raiky baka amty lagnitsy egny indroy raiky baka agnabo egny na ho misy maty fo azy hitao na ho misy fa nino azy fe mbo vitratsy ny velo amiany nofo vaovao tsy mety maty io anofo vaovao tsy mety lo io le handehandagnitsy egny tsika zao ro volagniny amin'ny Matio toko 7:20 nandininy 27 Matio toko 4:7 andiny 27 zao ty teniny tetoa fa manahaky ny helatsy baka tinana agny hita ziskandrefa manahaky izay koa ty fiavia i Jesosy ho hita maso ro lahy mbo ampiay raha ao amin'ny apokalipsy atoy apokalipsy toko 1 ngandininy 7 de mbo ampiagny raha ao zao ty volagniny amin'ny aran Jesosy ingie baka amrahonay ny maso iaby ahita kasy ndra izay nandefina azy aza zay ty volagny Baiboly
ndra ny olona andeha fonaza hita azy ny maso iabiaby ahatrea azy ge atsika ao anio ka nanao akory ihao nagnaraky isafandrananahary baka mbola izy kamparany va ihao anao akory ihao nanao sitrapondrananahary ny vovakinao tagnatin'ny baiboly ao volagnin-dranahary taminao va ihao Jesosy mampiomananao zao no nataony amin'ny oratsy ampozinao asany ro ahatongavao amin'ny oratsy hainao zay ro himpoliako ko miomana riha ino mo fiomana ataotsika am'izao ny fiomana ataotsika am'izao ro lahy de zao ataovy ty mahasoty fifandraisanao amin-dragnahary ataovy ny sitrapondrananahary mba tsy ahazahoany hitimpaky gn'agnarantsika laha mandalo fitsarandrananahary sika mandalo tribunalinanahary ataovy ny mahasoa ny fifandraisanao amin'ny Jesosy minoa azy ro lahy Jesosy ry volagny i baiboly ao baka mbola jusqu'amparany laha mamaky ny baiboly iha oriho zay safa i Jesosy ao oriho baiboly io tsy misy angala tsy misy agnampia fa Jesosy ro voasoratsy ao ka laha ho avy hahitakanao va i laha ho avy hikaikanao va i fa izao any ty voasoratsy ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:4 nandininy fainany 7:10 fa tegna ny vatany ro hijojobaka andagny tsegny amin'ny fiantsoana sy ny fonaraka anjely maro ny tropetrananahary ka izay maty amin'ny Kristy zay ro hatrangany aloha alafa vita zay afaka zay de tsika zay mbo veloka mitoetsy amin'ny fahamarinana amin'ny finoanazy no hakarina koa iaraka aminy hitrinazy amin'ny rahonegny amin'ny habagabaka egny de zay tsika vo hoagny amin'ny tompo mandrakariva araka ny voalazany andininy 7:10 Korinthana voalohany 2:10 andininy 1:20 sy ny magnaraky Korinthana voalohany 2:10 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:10 zao gnataony toy hoy zava miafina reo ambarako aminareo tsy ho maty aby nareo tsika iaby tsy ho maty aby fa tsy ela manahaky indray mpimaso lafa magneno tropetra farany igny io le tropetra ny fehiveny Jesosy Kristy igny volagnintsika le haniky igny io tsika ho vagny aby fa ho tsofigna i tropetra io ho tiofy ny maty hatsanga tsy ho losasy ary tsika ho vana tsy ho maty sasy tsy ho losasy fa tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ity mety lo ity ary ity mety maty toy tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana zay tsika vo hoany amin'ny tompo mandrakariva itsika zany lafa maty mbo agnaty fasao agnaty lolo agny fa lafa avy Jesosy vo hitsanga amin'ny maty tsy maintsy homea nofo tsy mety lo nofo tsy mety maty ka izao ro lahy ataovy ny preparationao ataovy ny fiomagnanao ataovy soa ny fifandraisanao amin-dragnahary ataovy soa ny sitrapondrananahary araho antsakany sy andavany lahy zay raha volagnin-dragnahary kasia alivarotsy amin'ny Jaona 1:10 de mazava ry lahy mazava ro lahy voasoratsao hoy Jesosy taminy izaho ro fananganana maty sy fiaigna zay mino ahy ndra maty reky ho velomiko ndraiky Jesosy magnome assurance atsika Jesosy magnome ny toko atsika mino azy tsika fa rehefa maty tsika ka mino azy lafa ho avy de andresiny hiakatsy andany zany koa tsika iaby ho avy Jesosy Andriamanitra ny hombanao mba ho agnisany reo hitsena azy anao anisany handoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra inao ry havana hiaraka hivavaka isika Jesosy io misaotra anao noho zany fampanantenana ny fagnovanao ny nofonay tsy mety lo nofonay tsy mety maty zay ka hokahinao zahay baka andolonay agny aby tsirairay ka afaka hiakatsy an-danitragny netezanao ndragnahary hagnampy anay amin'ny fiaignanay mba hifagnaraka amin'ny sitraponao hifagnaraka amin'ny safanao hifagnaraka amin'ny teninao ny fiaignanay isan'andro isan'andro midirany tsehitry amin'ny asanay midirany tsehitry amin'ny hoavinay ndrinanahary amin'ny agnaran'i Jesosy no angatanay zany amen.
Kristy. AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Zavatsarutra mangataka mifanuanana matsiukivia fa simanana yanteherana hafatsi lesanjina Zay lay onjany fanantenana. Fahasalamana, voalohan-karena, kolokolo isanandro fahavelamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tombotsoa tsy voavidy vola, tena tsara nampiasa. Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga
ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velony. miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filompanorona ny ONG Sixwab. Faltafahoana amin'ny mpiaino rehetra indray mpanaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana izay eto amin'ny onjapeo ny radio adventiste iraisam-pirenena. Miaraka amintsika eto indray ny namana docteur Ivra Velson iresadresaka mahakasika ny fahasalamana ary indrindra ny fahasalaman'ny maso izay mbola toizantsika amin'ny tianio ety. Miarabanao docteur. Manahoana tompoko. Inona indray ary no resantsika mpiaino mahakasika ny maso satria izay no fampanantenana natao hoe ho toizana. Manao rappel kely fampatsahivana kely ny resantsika teo aloha misy faritra 4 mangarahara ao anatin'ny maso ao, izany hoe ahafahany hazavana mitsofoka ao anatin'ny maso. Ireo faritra 4 ireo dia ny cornée, ny humeur aqueuse, ny humeur vitrée ary ny cristallin. Tsy maintsy manavatsava an'ireo le hazavana zay vao afaka raisiny atido ho interpretena. Zay zany ny amin'ireny. Raha ohatra ka tsy tafapita le hazavana dia tsy mahazo réseau ny atido dia tsy mahita ny olona. Zay zao mora zonazitra tsy mahazo réseau. Satria efa tsy fantatry ny atido izy tsy fantatry ny atido, mitovy amin'ny tsy mahita ihany ianao zany. Mitovy amin'ny tsy mahita ihany ianao. Ataontsika hoe manavatsava ny faritra voalohany le hazavana tafapita izy. Manavatsava ny faritra faharoa le hazavana tafapita izy. Fa voasakana ny faritra fahatelo tsy mahita ihany. Mitovy ihany. Zany hoe ny faritra rehetra zany tsy maintsy andalovan'le hazavana. Tsy maintsy en réseau tsara. En réseau tsara. Zay zany ilay fomba anankiray ahafahana mahatakatra an'le izy mihitsy. Ka androany namana Elian ny zavatra ho resantsika saropady ity maso ity. Ary eo amin'ny asangeza be ataon'ity maso ity inona ny tadiaviny. Inona ny ilain'ity maso ity mba ahafahana mampita tsara le hazavana ho tonga any amin'ny atido. Ahafahany atido manao ny interprétation ny asany amantatra hoe olona iny mandalo iny na biby iny mandalo iny na zao ny lokony na zao ny lokony na zao ny angezany sy ny sisa. Ka ity maso ity zany dia fitaovana anankiray izay tena mampita hafatra be deabe any amin'ny atido. Manodidididina ny 100 mégaoctets isa-tsegondra ny afatra alefan'ny maso makany amin'ny atido. 100 mégaoctets isan'ny segondra ny abetsaky ny afatra ampitain'ny maso mankany amin'ny atido. Tsika zao ato anatin'ity studio ity vao mijery ohatran'izao mahita zavatra be deabe tonga any amin'ny tonga any ny angezan'ny ordinateur io, ny angezan'ity micro ity, ny angezan'ny tsy ataontsika hoe bafla io, ry seza ry ianao irateo, za koa hitanao ny varavarana, ny jiro, ny fil sy ny sisa. Reto fitaovana be deabe eto ambony latabatra reto tafapitana amin'ny cerveau daholo. 100 mégaoctets isaky ny segondra rarin'le izy ary tena miasa be zany izy. Miasa be maso. Ka eto zany dia efa manatsidika sahady aza vizanina ny maso fa efa betsaka ny ataony. Aza vizanina ny maso. Ahoana ny fomba anavizanana ny maso? Ahoana ny mahatonga ny maso mora vizana zany? Mora vizana. Ny hazavana ny voalohany. Satria ny hazavana ny miditra ao zay mahatonga atsika tokony ho ferana ny abetsaky ny hazavana miditra ao anatin'ny maso. Ohatra anome ohatra raha mijery saka anankiray tsika, jerevony ny saka mifitina kely io anakandria masony io rehefa atoandro ny andro. Satria maninona io zany karazana varavarana azy io dia idiny le varavarana idiran'lay hazavana mba kely kokoa ny hazavana tafiditra. Manana an'izay ve ny olombelona? Manana an'izay ny olombelona. Da ahoana ny fomba fisehoany zany amintsika? Io lay midriase sy myosis. Zany hoe hitany namana Elian ny olona efa maty. Inona jereny dokotera indrindra? Jereny le masony hoe lasa devolana be ve ny masony? Sa mifitina ny masony. Dia manahoana raha olona maty?
ny olona maty de dia volana be satria mitady azavana izy fa tsy mahita le maso de misokatra le izy zany hoe midanadana tanteraka ny vavahady idirany azavana kanefa tsy tonga le azavana satria voasakana le azavana ny olona maty tsy afaka ny ahita mihitsy fa midanadana be zany ny anak'Andriamasony fa rehefa tonga ny atoandro miakely io anak'Andriamasontsika io satria miamazava ny andro rehefa miamaizina ny andro miangeza indray io anak'Andriamasontsika io satria miakely ny azavana enao te ahita dia sokafana lay varavarakely idirany azavana ka ny fanavizanana voalohany ny afahana zany hoe afahantsika miaro anty masontsika tya tsy hovizana malaky tsy hovizana aingana dia ferana ny azavana miditra ao aminy inona ny fomba natanterana an'izay dokotera ny fiainana andavanandro mihitsy amin'ny fiainana andavanandro a raha ohatra ianao ataontsika hoe ivoaka ny velany mazava loatra le masoandro afaka manao lunette contre soleil ianao fomba anankiray afaka manao satroka anao afaka sinao elo mba ampiena n'le hazavana ho an'ny olona zay mikirakira anreto fitaovana manome hazavana betsaka tony le ataontsika hoe lumière bleue rehefa nyresantsika tany aloha tany ny ordinateur ny smartphone ny telefona ny télévision azo averina kely vetivety hoe fa tena ilain'ny tanora ny mafantatra ny atao hoe lumière bleue zany fetraikany zany amin'ny maso ny lumière bleue zany a dia hazavana mitovy rafitra amin'io hazavany masoandro mitovy rafitra zany hoe ny olona anankiray zay mijery ordinateur de tahaka ny olona anankiray mijery masoandro malaky vizana zany malaky vizana ny maso satria hazavan'ilay lumière bleue amin'ile ordinateur sy ny telefona amin'le telefona amin'ny télé de miditra tsy miambaamba mihitsy any anatin'ny masontsika arovizana ny masontsika zay zany mahatonga ny olona moderna am'izao fotoana zao a malaky marary maso daolo tsy sala amin'ny taloha satria io ane namana Elian ohatran'ny vatantsika ray manontoro e andao ary ianao hitsambikina mandritra ny adiny ray ianao mitsambikina reraka ianao rehefa avy eo hitsambikina foana anatin'ny adiny ray hitsambikina reraka ianao fa raha indray mandehna indroa anao mitsambikina mba tsy reraka ianao fa mba vita ara-dalàna lay zavatra tokony atao ka lay hazavana zany a mila ferana mety misy olona manontany ary misy olona mihitsy tamin'ny herinandro ny resahako an'io a za dokotera ny asako ane de informaticien ahoana zany ny ataoko fa za tsy maintsy mijery an'io écran io manomboka maraina manapariva ny andro de zao a ny azoko torona hevitra anao isaky ny adiny ray manaova repos 5 minutes mividiana tsy mijery any ordinateur io mihitsy mividiana n'reny fanakonana maso reny any amin'ny avion moa zany izy reny misy an'izy reny manjaira ohatran'reny de manjaira ohatran'reny a de tena takonana mihitsy aloha ny maso mandritra 10 minitra mba tsy hitoy lava reny ny fidirany hazavana ao anatiny maso am'izao fotoana zao koa moa misy le antsoina hoe solomaso anti lumière bleue misy lafo tena lafo mihitsy le izy a ary tsy mahita firy ianao tsy mahita firy efa misy fanadadiana koa mikasika an'ireny atao hoe solomaso contre le lumière bleue reny izy reny koa ohatrany misy fetrany ny fiasany arakaraka n'lay fomba nanaovana azy misy fetrany koa zany ny fiasany mety isolosolo foana koa zany ianao mety isolosolo ohatra ny fanafody rehetrarehetra lany daty ohatra ny fanafody rehetrarehetra lany daty de mba lany daty koa le solomaso vola be zany tsy maintsy laninao ka ny zavatra tiako resahana zany am'ty fitandremana voalohany ity a de mila isika mitandrina ny abetsaky ny hazavana miditra ao anaty indrindra fi amin'ireo fitaovana tserasera moderna telefona télévision ny ordinateur rehefa écran zany misy an'lay panefoefo maneran-tany Bill Gates ny anarany izy mpamokatra ny tony atao ordinateur tony fa condition napetrany amin'ny zanany tsy mahazo mijery ordinateur
ia tena izay mihitsy ary tsy mijery tsy omeny telefôna akory tsy omeny telefôna akory le izy nefa mivarotra telefôna fa zanany tsy omeny telefôna fatany zavadoza teraka fantany zavadoza miandry an'le zanany am'le ordinateur sy le telefôna ka zavadoza zany zavatra any gagabe mantsy a tamin'io nahita ny artikla zay navoakany hoe zanako tsy asaiko mijery an're tsy hoe tsy manana telefôna izy tsy hoe tsy manana volana fa tena lay azavana mihitsy no mila ferana zay zany valy teny ho an'io ray aman-dreny manana olana amin'ny hoe maninona ny zanakay malaky tsy mahita ny masony ie ay zany a niaraka tamin'ny fandrosoana raha teknôlôjia kola izy niaraka jerevana ny zazakely namana elian vo mandeha io dessinme tsy voatazona anao io zazy io e tsy voatazona io zazy io ary izy ny tena loza de manakaiky an'le écran ia nantsasa metatra zay mihitsy na rehefa tsy menao tele izy de ao am efa ao anatin'ny telefôna efa ao anatin'ny telefôna koa reny dessin animé rehetrarehetra reny de rahalampanamboatra n'ireny dessin animé reny nefa misarika an'le sainy ankizy ho tamana hijery an'le izy mitoy vola miditra ho azy le izy satria vola miditra ho azy araka ny teninao zay kanefa tadio fa fandrika ary poizina ho an'le zaza zany hoe tsy maninona ny mijery dessin animé ny zaza fa ajao aloha le elanelana tokony 4 metatra raha ohatra ny televizion de tokony 3 metatra raha toka telefôna ndray raha telefôna de tokony ny 570 centimetatra na ny olondehibe tsy mahajan'zay tsy mahajan'zay zavatra ka inona sosokevitra menao dokotera mba merana an'izy io satria efa eny ampelantanany rehetra le telefôna io sisan'ny fanalan'andro io de tsy misy afa-tsy ny atao hoe fambolena fahazarana vaovao e ohatra hoe mandeha adiny ray le dessin animé ho an'le zazakely de misafidy fotsiny ray aman-dreny hoe zao a enao a avela mijery dessin animé fa 10 minitra ihany ampy kosa zay 10 minitra zay vono io tele io omena zavatra hafa ndray omena zavatra hafa izy omena boky izy le boky zay jerenany tsisy lumière bleu ohatra hoe ndana mividy boky zay misy an'io dessin animé io taloha ny ankizy mampiasa ny tanany a zay indrindra milalao de tokony asiana toerana fafahany mifidy kilalao ampiasana ny tanany ny fahazarana zany dia zavatra anankiray lehibe azo volena ny fahazarana tsara mba hatonga atsika hiala am'zany karazana aretina rehetrarehetra zany ka mbola tsy voavaly mihitsy ma zany le zavatra hoteneniko eto a fa iverina kely am'lay loha hevitra androany ah hoe inona moa zany ny ilainy maso io maso io a tsy mila zavatra betsaka izy io zavatra vitsivitsy kely fotsiny ny tena ilainy ny voalohany ilainy a dia ny atao hoe vitamina A zay ny zavatra ilainy maso ary zany vitamina A zany de hitatsika betsaka am'ireo zavamaniry zay atao sakafo afaka mitanisa venao dokotera na io ny legioma na ny voankazo ny be vitamina A zany zao a de ireto avy ny karoty ny poivron ny brocoli reo zavamaitso isan-karazany reo ny beterave feno vitamina A izy reny fa izao io vitamina A faran'izay vitamina matahotra hafanana ka raha ohatra anao ihinana karoty za mihinana karoty be de be mihitsy azo ao satria te ho tsaramaso kanefa andrahonao le karoty a de efa maty ny vitamina A fa vaingana karoty ny sisany voarainao vaingana karoty sisany voarainao a fa ny vitamina A zay tadiavinao aminy efa maty dikan'izay zany a karoty manta zay indrindra ny tiana tongavana ny bibikely mpameliny karoty makany amin'ny atodoko zany sisany arova de io zany mila fadio zay ny antony resantsika nyty zavatra ty hoe ity fahasalamana ty tsy miankina amy zavatra anankiray fampiankina amy zavatra be debe hatrany amy fambolena ny sakafo hoaninao fa ny mpanjifa am'izao fotoana zao tsisy manontany hoe sakafo avy taisy ty fa de hoe io misy karoty blangina de tonga de vidina
anaty vilany anaty vavy iny rehefa avy eo eo mety nambolena fa tamin'ny tsy haitsy fantatra taizy io ny nambolena ary zay ny antony am'ty fandaharana ataoko ity a am'ty projet hitondranao ho feno zato taona mahery ho salama tsara dia mambole ny olona mambolony sakafo hoaniny dia anisan'ny elavelona androany dia atomboy anjara fahasoavanao anao raha misy mangataka ny larana telefona anao dokotera ny azonao atao ve mame zany ray takamazatra omena mihitsy a 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 033 12 261 77 misaotranao a tsy sasatra ny mandray ny antso avy amin'ny mpiaino mitady torohevitra izy ireny a ary mahafaly anao an-trano ny mameany zany dia isaorananao manokana ny dokotera andriamanitra ny hitanao a ame fahelana velona mba hahafahanao mizara bebe kokoa hatrany a ny tombontsoa ho an'ny mpiaino rehetra dokotera mandra-peona andray azy mandra-peona tompoko totagny eto tsy vamone araty maro tsy afake alino abe ty vavake satana toy manjeke mare tsy hay volagny ty asa ny fijaliantykarotea vonoagn'olo fa hoalatse hitasanandro antany atika toy tarika feo mahery fara fitiavana tsisy toaniray ritanuro mivavaha mibebaha farafitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray ho anao mba ho anjara farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana farafitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray ho anao mba ho anjara farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana metezanao ijery metezenao mba iova metezanao idoka lefitiavana tsy miova ikena fa mahery reo ady eto antany ka mampiteny mona reo filana sesila vezivezy reny saina to tsy ty zay marainy torohevitra meny jesosy rejere farafitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray ho anao mba ho anjara farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana farafitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray ho anao mba ho anjara farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana faly tafahoana aminao amin'ny alalan'ity fiarah-mianatra ity indray fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao eliandry amin'ny tansoa ny lohateny lehibe izay rahantsika mijery akaikanyio dia ny sehatra anatanterahyntsika ny iraka nampanaovan'andriamanitra antsika dia ny fitoliana ny filazantsara zany aizany sehatra natanterahana an'izany mazava ny baikoan' jesosy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara izao tontolo izao zao novakitsika eo amin'ny apokalipsy toko 7 andiny 7 sy ny 10 apokalipsy toko 7 andiny 7 sy ny 10
rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatreny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady nitana sapany trofia teny an-tanany dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe ny famonjenany ao an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Reto olona tsy tambo isaina reto dia voalaza fa avy amin'ny firenena rehetra satria nasaina ho toriana amin'ny firenena rehetra sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny filazantsara ka nisehatra natanterana ny iraka hitoriana ny filazantsara izany a dia izao tontolo izao tsy hanavahana na iza na iza na aiza na aiza. Manasanao hamaky izay voalaza ao Matio 7:7 Matio 7:7 mandeha any ianareo baikon' Jesosy tia dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny hoe ataovy mpianatra dia efa ny anarantsika teto dia ho an'ny firenena rehetra mihitsy koa izay. Ny Apokalipsy 4:14 Apokalipsy 4:14 dia milaza tahaka an'izao mazava izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra no hitoriana n'ilay filazantsara mandrakizay. Mazava izany ny amin'ny sehatra hitoriana ny filazantsara tsy any amin'ny jiosy ihany na ny jentilisa ihany fa ny fokom-pirenena rehetra misy dikany ny anompiana an'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Firenena dia ao anatin'ny firenena mbola misy fokom-pirenena dia mbola misy samy hafa fiteny, misy olona samy hafa ao. Ireo rehetrareo dia natao hitoriana ny filazantsara tsy hanavahana n'iza izany ary ara-baiboly izany tompoko natao hanatratra ny saranga rehetra izany sika, ny firenena rehetra, ny fiteny rehetra, ny olona rehetra. Ny filazantsara ny Kristy dia natao an'izany rehetrarehetra izany. Ny herin'ny filazantsara dia ny fampiraisan'ny voavonjy rehetra ao anatin'ny firahalahiana lehibe. Tsy amin'ny marimaritra iraisana fa amin'ny fahamarinana izay eken'Andriamanitra hitoriana ny filazantsara. Ohatra tokana no natao alaitsika tahaka dia Kristy izay natao ny arahana satria milaza ianao fa kristianina dia mpanaradia azy izany. Amin'ny fitoriana ny filazantsara dia tsy misy fanavakavahana mihitsy. Natao ho tratran'izany ny olona rehetra. Faritra ara-jiografia 3 no tao an-tsain'i Jesosy rehefa nilaza izy hoe ianareo ho vavolombeloko. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:15 izany. Ny faritra voalohany ianareo dia ho vavolombeloko any Jerosalema. Le tena renivohitra. Tamin'izany andro izany dia tena akaiky an'i Jerosalema ny mpianatra. Izao no azo lazaina hoe votoatin'ny tenin Jesosy atomboy amin'ireo olona akaiky anao ny fijoronao ho vavolombelona momba an'Andriamanitra. Ny fianakavianao izany, ny mpiara-mivavaka aminao izany, ny olona eo akaiky anao izany, ny manodidina anao eo amin'ny fiarahamonina. Ary tsotra kokoa izany fomba fiasa izany satria fantatrao tsara izany ireo olona ireo. Ekena fa sarotsarotra ny mitory amin'ny olona tena akaiky anao tahaka ny fianakaviana, saingy misy fomba fiasa sahazan'izany ampianarina ny mpitory ny filazantsara. Manomboka amin'ny ankohonana ilay fitoriana filazantsara averina ihany eo anivon'ny fianakaviana ny mpifanolo-bodorindrina namana mpiara-miasa rehetra, mpiara-mianatra ihany koa. Izay izany toerana voalohany anatanterana ny iraka izay ambara amin'ilay hoe vavolombeloko ao Jerosalema. Ny faritra faharoa dia lazainy mazava tsara eran'ny Jodia sy Samaria. Voakasiky ny iraka tanterahantsika izany ireo izay azo lazaina hoe akaiky nefa lavitra antsika koa. Tsy dia hoe lavitra be an'i Jerosalema, Jodia sy Samaria fa mitovitovy kolotsaina ihany. Raha resahana mivantana izany ao anatin'izany ohatra ireo olona mitovy fiteny amintsika izany, saingy lavidavitra fotsiny. Mitovy kolotsaina amintsika, mifankalala kolotsaina. Kanefa tsy iray amin'ny antsika ny toe-javatra iainany. Mety hoe
andreny vohitra sika zareo any ambany vohitra io zany ny toerana fanampiny anaovantsika ny asa manaraka ny faritra fahatelo dia zao nolazain'i Kristy hoe hatramin'ny farany tany Jerosalema Jodea Samaria hatramin'ny farany tany miantso antsika zany Andriamanitra anatratra ny olona any amin'ny toerana rehetra firenena rehetra vondron'olona rehetra samy hafa fiteny samy hafa fiaviana io zany ny toerana farany amin'ny tantsika ny iraka sans frontière tsy voafehany sistany ny iraka nampanovina antsika fa manerana an'izao tontolo zao ny radio adventiste iraisam-pirenena na ny AWR ohatra dia manana iraka hitoron'ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjapeo rehefa karazana onjapeo afahana mitory filazantsara maneran-tany ny statut légal mihitsy ara-panjakana iraisam-pirenena moa zany ny firenena mikambana nanome an'izay alalan'izay de sans frontière tsy voafehan'ny sistany na ny faritra samihafa ny fahafahanay mandeha mitory ny filazantsara fa miely maneran-tany mandrakotra an'izao tontolo zao ny fomba samihafa ny onjapeo ny radio adventiste ama radio adventiste maneran-tany azy ary mampiasa teny pirenena be dehibe efa mihoatra ny 300 anatanterana zay voalaza ao amin'ny apokalipsy ho toriana amin'ny firenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny afatry ny filazantsara fa tsy amin'ny teny pirenena vitsivitsy monja akory ary dia miteraka vokatra mahagaga be dehibe zany ary renao ny vokatra misy eto Madagasikara na dia ny ampahany ihany aza satria voafetra ny fotoanantsika zany dia natao mba ahatonga ny firenena rehetra andre ny filazantsara ahoanary ny atao voalohany satria fanamby lehibe no manoloana antsika mivavaka isanandro satria tsy amikerina ny fahatanjahana fa mifanahy io Jehovah ny tompony maro mila mangataka n'ilay fanahy masina nampanantenain'i Jesosy ny tsirairay mba hahafahany manatratra voalohany indrindra ny ao Jerosalema zany io ny akaiky antsika aloha sarotra tsy mora kanefa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina angatahantsika mibavaka dia hisokatra ny fon'ireo olona izay akaiky antsika mandany filazantsara misy antony nametran'Andriamanitra anao eo anivon'izany fianakaviana izany na eo anivon'ny fiarahamonina misy anao manana iraka ampanaovina anao Andriamanitra napetrany eo ianao hitory ny filazantsara fa aza mangina ilainao ny manao fiaikana fantaro ny toetoetra mampiavaka ireo mponina amin'ny faritra misy anao ireo karazan'olona manodidina anao ny foko ny avindy ny antoko-ponoana misy azy ny tonany ny fari-piainany mahatra vesa manan-karena ny fari-pahalalany ny fiteniny sy ny sisa mba hahafahanao manana fahendrena mampita ny afatra mifanaraka amin'izany rehetrarehetra zany amin'ny sokajin'olona samihafa tsy etalage de connaissance ny fanehoana fahaizana baiboly akory ny fitoriana ny filazantsara fa famonjeham-panahy mihitsy samihafa zany dia angatao Andriamanitra hanoro anao ny fomba mety hahatonga anao ho fantsona hampita ny fitiavany amin'izy ireo ho voninahitra ny anarany tsy manana voninahitra angatahana isika tsy mendrika an'izany isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no angatahantsika ao amintsika mandrakariva mba hahafahantsika mamita ny adidina petraka amintsika hitory ny filazantsara ao Jerosalema Jodea Samaria ary hatramin'ny farany tany ombanao any Jehova matokifa ombanao izy tsy amikerina ny fatanjahana fa amin'ny herin'ny fanahiny vitanao io amen Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org